ajantsika treo aloha ny fanamarihana ny fetin'ny Pentecôte indro fa samy nahazo ny anjarany kosa ny rehetra ireo nitsidika ny trano eva maro nandritra ilay hetsika arabaritra bazar chic dia tsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina nampanantena moa ny mpikarakara fantsara indrindra hatrany no mbola ho atonony an'ireo mpanjifa amin'ny andiany manaraka ao anatin'ity hetsika ity. Tao anaty fahombiazana tanteraka nofo ny katonan'ilay hetsika bazar chic izay mikarakara ny orinasa Fima FM teo tsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ny 5 hatramin'ny 7 jona lasa teo. Ho an'ny mpikarakara ny hetsika tokoa dia tratra ny tanjona napetraka rehetra. Ny sehatra ny teknôlôjia informatika ny tena nisongadina nandritra ity andiany faharoa tamin'ny bazar chic ity izay naopana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny ray sy ny Pentecoste. Voalohany aloha dia manofisorana lehibe ireo vahoaka marobe izay tonga nitsidika ny bazar chic nandritra izay 5 andro izay. Faharoa manarakarak'izay manofisorana ihany koa an'ireo mpanjifa izay natsapa ny fianambidy lehibe dia lehibe natao tato anatin'ny bazar chic nandritra 5 andro ka dia tonga marobe izy ireo ary isorana be lehibe ihany koa. Amin'ny akapobeany mihitsy no ilazana fa afapo ny mpikarakara tamin'ny hetsika anankiray ity ary mbola betsaka ireo mpanjifa indrindraindrindra teto amin'ny Etexpress izay mbola tsy afaka nanana ny fafana nanao commande ireo entana izay azony commandina ka dia namea tombony herinandro izay any amin'ny birao ny Fima FM zany ny resaka vente à la commande ka ho atsika izay mbola tany trano izay efa nanao commande moa zany hoe amin'ny herinandro dia manantona any amin'ny birao Fima FM na miantso ny larataroby 032 44 835 92 ho an'izay mbola anao commande dia mena tombony herinandro ho an'izy ireo satria dia natsapa tokoa izy ireo fa mora dia mora ny entana nefa ny fafahana ny vidy teo am-pelantanana ny mbola tsy ampy dia nangataka fotoana. Nahasarika ireo mpitsidika ihany koa resehatra asa maro samihafa toy ny akanjo, ny kojakojan-dakozia sy tokantrano. Tamin'ny vidiny mora dia mora kanefa tsara kalitao avokoa no nivarotana ireo entana. Manome fotoana sady ireo mpitsidika ny Fima FM amin'ny 10 hatramin'ny 7 septambra ho avy izao amin'ny andiany back to school hetsika natokana ho fikarakarana ny fidirana